miaina araka ny lalàna izany no amaranantsika ny tontolon'ny herinandro ny fiarahana manasanao ampidiavana. Mifaliana mandrakariva no iarabako antsika rehetrarehetra naiza toerana misy antsika na dia atao hoe sambala izay naovana anaraka nyity fandarana ity dia fifaliana ho anay ny mandray anao ary manantena anao ihany koa mba ahita soa aharitra hatramin'ny farany tononona aminao ho antsika rehetrarehetra ny fiadanany tompo hivavaka isika. Ray malala ny an-danitra misaotra anao izahay fa afaka mbola miaraka eto ankehitriny andinika ny teninao. Tomboera tompo aty-amponay fa afaka tononona sy angatanana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiara-midinika namana, miaina araka ny lalàna. Nandritra ny herinandro dia nidinitsika ireo karazana fanampin-dalàna izay napetraka mba hampirindra ny fiarahamonina. Ireo fanampin-dalàna izay nizahan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy mba hanenana, hamaranana ny mety ho endriky ny faharatsiana mba tsy hampirongatra ny faharatsiana. Ary nomen'Andriamanitra antsika ny fanampin-lalàna mba ahafahantsika mahatakatra izay tian'Andriamanitra nambara tamin'ny didy folo izay nosoratany tamin'ny ratsan-tanany teo tendrombohitra Sinay. Ry mpiara-midinika namana, zavatra misy nefa mbola eto amin'ny tany mpahavalo misy antsika. Mbola eto amin'ny tany mpiadiana misy antsika. Ary tsy magaga, izany mahatonga ny maro amintsika maratra. Mahatonga amintsika maro mitomany. Mahatonga antsika isan-karazany mbola tratra ny fandrik'ilay fahavalo, vokatry ny hafetseny sy ny famitahana izay ataony. Izy amintsika tokoa moa tsy mahatsapa. Sy efa natsapa fanaintaina ny vokatry ny fahoriana, vokatry ny fahotana. Izy atao amintsika tokoa moa tsy mahafa-matsapa ny fanaintainana, ny vokatry ny olana izay miatra eto amin'ny tany tontolo efa lava misy antsika ity. Indrisy ao atoanisany fiainantsika izy ireny. Kanefa dia izao, omen'Andriamanitra ny hery hiatrehantsika ny amin'izany zavatra izany. Aza dino ry mpiara-midinika namana fa zanany ianao. Ahoana izy ilay andininy natao tadidiny, Exodosy toko 20, ka ny andininy 12 izao no lazain'i Jehova tamin'i Mosesy. Izao no lazainao amin'ny zanak'Israely. Ianareo efa nahita fa tany an-danitra no nitenenako taminareo, koa aza manao Andriamanitra volafotsy na Andriamanitra volamena ho anareo ho fanamiko. Mahafinaritra ny tiara-talamen'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ny havahany vahoakany amin'ny firenena manodidina azy. Tian'Andriamanitra izy ireo raha andeha ambany fitarihiny sy ambany fahefany ka ilefitra eo amin'ny lalàna rehetra. Ka dia nomen'Andriamanitra antsika ny lalàna. Ny lalàn'Andriamanitra tokoa mantsy no manambara mandrakariva ny toetran'Andriamanitra. Lalàna mazava ho azy fa ny lalàna anankiray misy dia manambara ny toetra izay manome ny lalàna. Ohatra, Farao tadidintsika tsara. Raha namoaka ny didy hamonoana ny zazalahy Hebreo rehetra Farao, dia mifantatra tsara izany toetrany Farao fa olona ratsy toetra izy, mpamono olona. Fa ny lalàn'Andriamanitra kosa nefa dia maneho ny fahatsaran'Andriamanitra satria Paoly dia milaza hoe masina, marina, tsara ny lalàna. Ka ny lalàn'Andriamanitra dia nomeny antsika mba hahatakarantsika ny fahatsarany, ny fitiavany, ny fahendreny, ny fahamarinany, ny fanoheran'Andriamanitra ny faharatsiana rehetra. Izany no kendren'Andriamanitra ary tiany izao sy anao mba hiaina araka izany lalàna izany. Inona ny fomba nataon'Andriamanitra mba hahafahantsika miaina eto amin'ity zao tontolo izao ity? Ahoana fomba hiatrehantsika izany rehetrarehetra izany? Dia izao ny fanambarana. Nandefa fanampiana amin'ny fotoana ilaintsika indrindra ilay mpamorona antsika. Ny dia tongony no efa nanamasina ny lalana mankany an-danitra mba handehanantsika. Ny tselo tsirairay nandratra ny tongontsika dia efa nandratra an' Jesosy ihany koa. Ny hazo fijaliana rehetra izay asainy antsoroantsika dia efa nentiny talohantsika. Avelan'ny Tompo isiady mba hanomana ny fanahintsika ao amin'ny fiadanana. Ny fizahantioetra mahamay ho an'ny vahoakan'Andriamanitra, fizahantioetra mahamay ho an'ny vahoakan'Andriamanitra na ny fahoriana. Nefa ito zavatra kosa no fotoana hiandrandrany tena mpino tsirairay mba hitany
amin'ny alalan'ny finoana ny ava ny tiany fikesana manodidina azy. Omen'Andriamanitra ny fomba rehetra afahantsika miatrika ny toe-javatra anoloantsika. Omen'Andriamanitra ny fomba afahantsika mandresy amin'izao fiainana izao. De zay ny antony nanomeza ilay andinitsy ranomasina amin'ny Exodosy 2:20, andininy 2:20, hoy izy hoe ary Jehovah tamin'i Mosesy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, ianareo efa nahita fa tany an-danitra no nitenenako taminareo. Inoko ve? Inonao ve fa ny ten'Andriamanitra zay renesinao de avy any an-danitra? Ekenao ve fa ny ten'Andriamanitra zay rahantsika mandinika avy any an-danitra? Ary zay ny lazain'i Mosesy, Jehovah tamin'i Mosesy, ianareo efa nahita fa tany an-danitra no nitenenako taminareo. Koa noho izany, aza manao Andriamanitra volafotsy na Andriamanitra volamena, mety hisy karazany, Andriamanitra maro samihafa ho anareo ho fanampiko. Efa ampy eo antsika Jesosy sy ilay mpitary tarantsika. Izy no andraona sy andriafo ny fiainantsika. Aoka ho ampy eo antsika izany toe-javatra izany. Ka na atao hoe fiainantsika isan'andro an'andro aza ny fanaintaina sy ny fahoriana. Na dia ataontsika alohantsika mandrakariva aza ny fisedrana sy ny fizahantsoetra maro samihafa. Dia efa nomen'Andriamanitra anao ny hery ho entinao miatrika an'izany. Izy no andraona sy andriafo ny fiainantsika. Mahereza ary mpiara-midiaka namana izay. Ny tompany hitari-dalana anao amin'izay rehetra ataonao androany. Tsy afoy na hasaraka anao izy. Apetrao eo aminy ny adinao. Izy no hiady ho anao. Mahereza tao. Vavaka tsika tompoko. Andriamanitra rainay, misaotra anao izahay. Misaotra ny amin'reto mpiara-mandinika reto izay maharitra hatramin'ny farany, mahatoky amin'ny fanarahana ny teninao. Misaotra ny amin'izy ireo aoka izay samy hatsapa fa teny avy any an-danitra ny teny izay ianaranay. Ka hitondra soa, ka hahatonga anay tsy hitady Andriamanitra volamena, Andriamanitra volafotsy intsony ho fanampinay, ho fanampiny anao. Aoka ianao no itokinay, aoka ianao no Andriamanitra. Dia mitahihana tsirairay avy, na iza anay izay misy anay, na inona nataonay, aoka ho ampy anay ny fahasoavanao. Ary Kristina angatanany vavaka. Amen.